miditra amin'ny vanim-potoana mahabetsaka ny mpizahan-tany amin'izao fotoana izao hitarainan'ireo mpandraharaha eo amin'izay sehatra izay nefa ny ratsy ny tolotra izay omeny ny Air Madagascar anisany efa napaka-peo mahakasika izay moa ry zareo tao maron-tsehatra tao momba izay olan'ny fitaterana nabakabaka izay dia nitondra ny fomba fijery ny tale jeneraly dia kompania mpitaterana ity. Noho ny tsy fahalavoralian'ny foto-drafitrasa dia voafetra ny tolotra izay afaka rosony sidiny Air Madagascar indrindra ho an'ny sidiny eto an-toerana. Araka ny fanazavana eto ny tale jeneralin'ny Air Madagascar dia 530 ny tanjona izay vinavinain'ny zotra Air Madagascar any tsy tratra eo am-panombohana no io antony io. Amin'ny ankapobeny aloha ny Air Madagascar dia somary sadaiketra ihany satria eo am-piandohana izy dia efa manana olana eo amin'ny 530 ny tanjona tokony ho aleha zany dia efa tsy tratra eo am-panombohana. Ny antony zany dia ny olana eo amin'ny resaky ny infrastructure zany amin'ny ankapobeny. Raha ny ATR 72 zay 70 place miala eto Ivato amin'ny andro atoandro andeha ho amin'ny province dia efa 350 farafahabetsany ny mpandeha zakany amin'ny toerana isan'ny toerana 70 ao anatiny. Raha tokony hanidina adiny 9 isan'andro ny fiaramanidina iray dia voatery izy manidina eo amin'ny adiny 3 eo raha ho an'ny Air Madagascar ilay izy. Ny antony dia tsotra misy tsy fahalavorariana zany ireo infrastructure de base any amin'ny destination aleha fa tsy afaka manatanteraka amin'ny raha marihana ny resaka sécurité zany dia tsy afaka mipetraka ny ampatongavana zany le fiaramanidina amin'ny andro alina. Ho an'ny maron-tsehatra manokana izay mampimemena ny mpandrarahany toerana ny fahavitsiny toerana dia laza ny tale jeneraly ny zotra Air Madagascar fa noho ny amin'ny foto-drafitrasa fiantsoana amin'ny fiaramanidina dia tsy afaka mipetraka amin'ny serana fiaramanidina maron-tsehatra ny ATR 72 satria kely le piste tsy afaka mifanaraka amin'izany maro mivato kely eny amin'ny piste dia lasa misy usure prématuré ny hélice pale d'hélice ny roplanina nefa zany lafo dia lafo ny vidiny. Misy usure prématuré koa ny any amin'ny garniture ny kodiarana any amin'ny frein sy ny pneu ny roplanina zany. Tsy le danger mihitsiny zany amina sécurité ny tena atahorana satria mety misy fahavoazana izay tsy sarotra misoroka anazy zany rehefa avy eo sarotra no manala an'ilay olana rehefa avy eo. Zay ny problème ny maron-tsehatra manaiky fa reny dia toerana tena tokony hotrandrahana tanteraka zany amin'ny lafiny ara-javaboary amin'ny lafiny tourisme amin'ny ankapobeny kanefany mba misy tokony andraikitra tsatsokatsiny tokony mba hieritreritra an'izany. Nambaran'ny tale jeneralin'ny Air Madagascar fa voafetra amin'ny fitaterana mpandeha ny asan'ny Air Madagascar. Tsy afaka manao ny asany ity zotra mpiaramanidina ity raha tsy lavorary ny lafin'ny foto-drafitrasa izay iandraiketany sampandrara hafa. Ahafahana mampiroborobo ny sehatra ny fitaterana nabakabaka izay antoko ny fandrosoan'ny fizahan-tany. Heverin'ny tale jeneralin'ny Air Madagascar fa tokony samy handray ny andraikitra tany rehetra ary tokony hanana fijery ombonana lavitrezaka ihany koa.